Ici. Descends là que ça ira. Monsieur Mami, les Malgaches s'inquiètent toujours de votre état de santé. Monsieur Mami, les Malgaches demandent si vous allez rester éternellement à Maurice ou bien vous allez retourner à Madagascar. Monsieur Mami, comment se porte votre cœur? Donc, Mami Ravatomanga souffrant. Ce docteur en cours vient témoigner dans box pour dire qu'il souffert de spastique angina pectorus. C'est quoi ça? Je vous donne un petit brief très vite en français. Il est aussi appelé angor de prince métal ou angor variant. C'est un type de douleur thoracique causée non pas par une obstruction des artères coronaires, mais par un spasme temporaire de ces artères, c'est-à-dire des vaisseaux sanguins qui alimentent le cœur en sang. Le docteur vient dire qu'il les causes possibles, qui inclut sa condition médicale là, c'est qu'il y a un frais, le stress, le tabac, certaines drogues comme la cocaïne ou encore l'hyperventilation. Donc s'il y a un interrogatoire, il commence à stresser, ça va une clotte là, ça va un spasme là, qui commence à former et il est capable d'être fatal pour lui. C'est ce que le docteur Yarou vient dire, le médecin traitant de Mami Ravatomanga dans la cour. Donc, magistrat a décidé pour dire qu'il avoue les policiers, sauf under medical condition, les là, tiens-li dans policiers, remettre-li dans la clinique. Actuellement, là, même si l'avocat ne connaît pas, quand Mami Ravatomanga finale, Moka Detention Center, ou bien Vakwa Detention Center, ou bien dans le policier, mais si Mami Ravatomanga, dans ce cellule, il trappe sur lesquels il dit qu'il y a une douleur, ben là, il y a un tiers-li. C'est qu'il l'autre magistrat a donné, il y a un tiers-li dans la cour, pas dans la cour, il y a un tiers-li dans la cellule, amène-li dans la clinique, et là-bas, sous condition, je vous guetter s'il est fit ou bien il reste en observation médicale. Rendez-vous est pris pour le 13 et le 27 des jours qui Mami Ravatomanga viennent la cour. Entre-temps, comme nous finissons déjà, c'est ce medical condition qui vous décidez, casse ou bien clinique. La réponse, nous vous connaissons un petit peu plus tard. Merci, au revoir. Top. Dia mbola faly miaravatsika itojo ranaivo na fahafantarana maro atsika fahafantarana maro moa dia hoe itojo Lamborghini. Zaho dia tanora valo amby telopolo taona misehatra ao anatin'ny BDB. Nandritry ny nanomboka tamin'ny taona 1991 no niforona ny orinasanay. Izany hoe nandimby ny papanay avy eo ao amin'ny fitantanana ny orinasa. Androany tompoko dia maro resaka nandalo, maro resaka nandeha hoe foronina momba ny tenako. Fa nefa niezaka ihany ny tenako nangina
miezaka ny tenako tsy ny teny fa androany kosa efa tena efa mihoatra ary tsy maintsy hiteny ny tenako ao anatin'le izy. Fanamariana tsara betsaka le teny mandeha hoe mpanao politika ohatraohatr'izao tsisy mpanao politika raha tompoko ato anatin'ny orinasako fa dia olona normal tenako mpandrara normal. Tsy dia resaka loatra angambana anatin'le resaka fandrarana tompoka dia fampidirana kely fotsiny azy zavatra zay. Tao anaty fotoana maro dia nandalo problema maro amin'ny tenako satria niezahana nahely tamin'ny tenako foana ny antoka sa maro be. Fantatra tao anatin'ny zavatra zay fa dia ireo concurrent any tena vahiny no miezaka manely tsaoa amin'ny tenako anatin'le izy. Androany dia tehiteny anao Andriamatokarana. Androany ny tenako dia teny anao hoe tsy rary ny zavatra ataonao, tsy nangalatra taminao na kely azy, fa dia ianao no misintona sy manao atsitsay ny fananan'olona. Nanaiky tompoko ny tenako raha ohatra ka nifanaraka taminao hoe ilaiko reto amin'izay reto tena veriko taminao le izy. Mbola tsy ampy anao indray zay zavatra zay dia mbola nangalanao vola fanampiny ny tenako tetina 500 millions d'ariary. Ao anatin'ny zavatra zay ny tenenako anao anatin'le izy hoe tsy rary ny zavatra ataonao. Ty dia tenenako anao karana io. Misy fotoana itenena raha misy fotoana anginana. Ary androany izahay dia tsy anaiky. Tsy anaiky mihitsy ny tenanay raha ohatra ka manana marina. Ito nisy fifanarahana izay nataontsika sy ianao. Hoe voarayanao vola, voarayanao fitaovana ka dia samy vita eto tsika amin'le izy aloha. Ka dia reglena ala-miabala fotsiny ny resaka. Noho ny fahafantaranao olona, noho ny fitenenanao fa mahafantatra olona ianao, dia ezahanao pitehana ny tenako ka namoronana dossier hoe andao ataontsika penalina io zavatra io. Ianao nefa milaza amiko fa mifanaraka tamiko sy niavinao tompoko io zavatra io, sy niavinao tsara mazava tsara le zavatra io tompoko. Niraisinao tompoko ny vola. Ito niraisinao ny vola, ito niraisinao tao anatin'le izy. Androany amoronana dossier fa hoe alao to dia gadraina sy ampidirina ponja io mpandrara io. Zahay ao anatin'le izy efa fotoana maro ny intimidenareo, fotoana maro zahay nataonareo tsinitsinina, nanaovanareo mila fofonareo ny haiko raha nitranga be dia be zany zavatra izany. Kanefa ny androany tenenako anao tsy mety ny zavatra ataonao io. Ary mba mangataka izahay ho an'ny olona izay atefeny io dossier io makany amin'ny fitsarana, satria na le fe makany amin'ny fitsarana fotsiny io dossier io dia efa midika fa tsy fanarahan-dalàna. Mangataka izahay raha ho alefanao io raha pitso io dossier io, aleo tena ny fitsarana, aleo hitsara araka ny tokony ho izy, fa tsy ataony karana fitaovana entina nimbana mpanjara malagasy. Iny be dia be ny tenako nanaovanareo intimidation, iny be dia be ny tenako nanaovanareo atsitsay. Nisolokinareo nke ny tenako hoe vidika na fola tao aminao, vaovao ny vidiko taminao, occasion naterinao tao mbola eo andraharo eo le zavatra amin'izao fotoana izao. Tsy lafinao tsony izy mandrakizay satria vaovao vidin'olona occasion livrenao. Milivrenao bitume, labaty ny livrenao. Eo zay dia tetena ao anatin'le izy hoe tsy rariny okizay, tena okizay ny fanaovanareo karana anay mpanjara malagasy mitovy an'io. Mananao enregistrement vocal na tompoko ny tenako milaza ny pratique illicite ataonareo, izay piasa atao aminao ihany ny teny anazy fa mavoakako miandalana eto moa le enregistrement vocal na hoe ohatraohatran'izao ny fomba ataonay rehefa manimba olona. Miresaka tamin'ny responsable juridique anao za miteny izy fa monsieur Tojo tsy manaraka ny lalàna tsony nataon'ny patron anay, fa efa nandeha tany isa tsy hofiako tsony ny zavatra nyteneniny. Dikan'izay zavatra zay mangataka tompoko zay andrain'ny dossier io ao amin'ny fitsarana, alao angarahara ny zavatra, alao adio satria tsy nangalatra ny tenako na dia ariary azy. Mangataka tompoko monsieur le président mba mangataka mba jerena akaiky tompoko ny fomba fanaovana ny orinasa malagasy toy izao. Misaotra tompoko.